Asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly enina amby roapolo. Asan'ny apôstôly enina amby roapolo. Ny andininy fa sivy amby roapolo. Asan'ny apôstôly enina amby roapolo. Andininy fa sivy amby roapolo. Irahantsika mamaky mafy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Paoly, mangataka amin'Andriamanitra aho, na amin'ny mora na amin'ny sarotra, tsy anao ihany, fa izay rehetra mandre ahy ihany io dia hitovy amiko, afatsy amin'ireto gadra ireto ihany. Mangataka ny apôstôly Paoly, mangataka izy ho an'i Agripa mpanjaka mba hoe hitovy hitovy aminy, afatsy amin'ireto gadra reto. Eo izy zany de afatsy amin'ireto gadra reto. Migadra izy noho ny fitoriana filazantsara, fa tiako ianareo hitovy amiko, tiako ianareo hitovy amiko, hoy ny apôstôly Paoly. Jereo kelengeny Korintiana voalohany raika amby folo ry havany, 1 Cor 11, 1 Cor 11. Pampazava ny tenin'ny apôstôly Paoly, 1 Cor 11 ny andininy voalohany. Ny anaran'i Jesosy, aoka hanahaka ianareo dia tahaka ny hanahafako any Kristy. Zay zany toy an'le asa 26. Fa ito amin'ny asa 26 tsika hoe tiako mangataka amin'Andriamanitra ho ny apôstôly Paoly mba hoe hitovy amiko ianareo. Ndety toriteny ty ry havana, fehezina amin'ny afatra hoe resaka profil, resaka profil. Nareo any amin'ny internet, any amin'ny telefôna, any amin'ny Facebook sy ny karazana fantatsika daholo ny atao hoe profil zany. Itony sary ho an'ny sasany ny anarana izay momba azy resaka profil, resaka profil. Itenena sika fiangonana ry havana hoe saia miteny fahamarinana. Fa alohan'ny itenenana aminao hoe saia miteny fahamarinana, manontanianao amin'ny tompo hoe manana profil hiteny fahamarinana ve ianao? Manana profil hiteny fahamarinana ve ianao? Zay ry afatra ry havana amin'izao alaty voalohany. Antimiantsika izany lohahevitra vaovao, lohahevitra volamena zany. Manana profil ilaza fahamarinana ve ianao? Anampy antsika ry havana andiny tena amin'izany. Dia ato amin'ny asan'ny apôstôly enina amby roapolo, efa lazaina tamin'ny 10 minitra tao ihany le 4 amby roapolo, fa ndeha averintsika vakina ny andiny fa 4 amby roapolo ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandahatra izany izy dia hoy Fesitosy tamin'ny feo mahery, ry Paoly eo, verisaina ianao, fianarana be loatra no efa naverisaina anao. Inona no hitan'ny Fesitosy, mpanjaka mpanapaka Romanina ary mpanjaka jentilisa? Inona no eniny? Fitsoroana vavolombelona nataon'ny apôstôly Paoly, ny amin'ny fiovam-pony, ny amin'ny nanovany Jesosy azy ry havana. Zany io fitsoroana vavolombelona nalahatry Paoly ary nisakana ny Fesitosy io, ary tsy nijoro vavolombelona fotsiny izy, fa nasehon'ny Paoly fa tena hoe vokatry ny tenin'Andriamanitra reny, ary tenin'Andriamanitra iainan'ny Paoly. Zay ny tsy zakany Fesitosy, ary mona aminaina Fesitosy ry havana. Zany ty apôstôly Paoly ty, joro vavolombelona izy, joro vavolombelona izy. Inona ry havana ny joroany vavolombelona? Tenga jerentsika eo amin'ny kolonne ankavia eo an'le baiboly lehibe reny, eo amin'ny andiny fa 7 ambin'ny folo.
inona ny joroan'ny apôstôly vavolombelona ny aminany rahan' jesosy azy manomboka amin'ny 9:17 dinge raha antsika mamaky hoe 26:16-17 fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotra ao fa zao no sehoko taminao dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao aho sy izay isehoko aminao hamonjy ianao amin'ny olon'ny Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny satana ho amin'Andriamanitra mba hahazo ny famelan-keloka sy lova eo amin'izay nao amasinina noho ny finoana. Izany ny joron'ny apôstôly Paoly vavolombelona namoaza ny tompo azy nanangana ny tompo azy tamin'ny fahafatesana ara-panahy ary satria izy nitsangana tamin'ny fahafatesana ara-panahy dia raha ny tompo ihany koa hitora izany fitsanganana amin'ny fahafatesana ara-panahy zany ampahiratra ny mason'ny jamba mba hialany amin'ny fanjakan'ny satana amin'ny aizy ny fanjakan'ny satana ho amin'ny fahazavana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly mijoro vavolombelona ny amin'izany Andriamanitra velona ary manafaka zany araka ny teny ry havanao manahoana fijoroanao vavolombelona. Ianao koa ve mba hitan'ny olona fa olona jentilisa taloha fanovain'ny tompo ianao jentilisa ianao taloha sa mbola jentilisa mpivavaka isan'alahady ianao ankehitriny. Ny apôstôly Paoly profilin'ny apôstôly Paoly fontony filazantsara ary zany mahatonga ny Fesitosy teny hoe verisaina ianao Paoly verisaina ianao noho ny fianarana be loatra nataonao. Efa reny angamba toriteny nataon'ny apôstôly Paoly efa eniny angamba ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly izy migadra io dia maka nytony taratasy hoditra tony anoratana dia mantany mampantany izy amin'le le mpiambina azy eo dia efa sikely taratasy hoditra indray dia efa sy taratasy hoditra indray fa mbola te hanoratra verisaina ianao sady afaka mijoro vavolombelona ve ianao ny aminany fanotompo anao ary hita ve ianao fa fonto filazantsara ry havanao fonto filazantsara ve ianao. Izany no fahamarinana voalohany amin'le profila resantsika eto ry havana. Ohatra tsara hozy izy Paoly hoe mangataka amin'Andriamanitra mba hitovy amiko ianao. Joro vavolombelona aloha joro vavolombelona ny amin'izay efa nanangana ny tompo anao tamin'ny fahafatesana ara-panahy ary miseho ianao ho vontony filazantsara rehefa hoe natsanga ny tompo tamin'ny fahafatesana ara-panahy. Misy toetra ratsy anankiroa reto ry havana izay men'ny tompo antony antsika teny dia tsy izy zany fa Fesitosy ary Agripa. Fesitosy dia mpanjaka na mpanapaka solontenan'ny empereur romanina izy zany. Agripa dia mpanapaka jiosy tendreniny romanina anapaka n'iny Jodia, Samaria sy Galilea zany. Reo zany le ohatra ratsy zany. Itorian'ny Paoly ny fahamarinana izy roalahy reo dia hoe jereo nge Fesitosy araka ny tenenina teo dia hoe mona aminaina atsara zany ry Paoly very hevitra ianao tsy ahozy izy Paoly tsy verisaina ako tsy verisaina fa teny marina zany ary tenenina amin'ny fahononana tena teny voalanjalanja ary voahevitra zany. Zany koa ny olona manana profily teny fahamarinana amin'ny fomba voadinika sy voahevitra tsara ry havana. Fa zao amin'ny mahajentilisa azy tena zavatra vahiny aminy zany filazantsara zany. Ary ny anaran'ny Fesitosy io amin'ny teny frantsaizy hoe Festus le teny latina nanomen'le teny frantsay hoe fety ry havana. Mibahana ny fiainan'ny Fesitosy zany akoatran'le asany amin'ny mampanjaka dia fety.
ary ny olona tia fetryhavanao mazava ho azy fa tsy akafy nahita mamy ny ahita tsirony amin'izany filazantsara izany. sao dia misy festosy ato ry havanao, sao dia misy taranaky festosy ato manana ny plasy réserveny ato amin'ity fitandremana ity. Nefa ny fiainana fona amin'ny teny an'izany revy miampirevy fety mandimpy fety fa inenona ihany tsy indraindray tenin'Andriamanitra. sao dia misy taranaky festosy ato, sao dia misy taranaky Agripa ato. I Agripa indray a amin'ny majiosy azy dia niaro ny tempoly, niaro ny lalàna, niaro ny firenena jiosy. Ary raha mbola atao hoe nisy fomba nierovana firenena jiosy a dia nataony izany. Saingy Agripa jiosy mpandala fomba mpivavahana jiosy, izany hoe zavatra ivelany zany ry havana, tsy ao amin'ny fony zany. Ary tsy ao amin'ny fony zany no itenena ny apôstôly azy mafy hoe zavatra nitranga te Jerosalema angery Agripa ka teo mbany masinao tsy natao tany amin'ny takotakony. Ny amin'io Jesosy maty nitsangana tamaty nanao fahagagana nytory fibebahana niakatra ho any an-danitra io. Raha nino marina ny mpaminany ianao fa tsy nino ara-pomba fotsiny, fantatrao ny amin'io Jesosy io fa niaro ara-pomba izy, niaro fomba fivavahana izy. Ary indrindraindrindra zavatra mamaika any Agripa dia ny voninahitra sy ny fitondrana ary ny fahefana ry havana. Mpandala fomba mpivavahana izy. Ary raha mbola nisy zavatra nahafinaritra ny jiosy ny azony natao dia nataony nandala fomba mpivavahana. Ty Agripa tinge ry havana le nampamono hoe any Jakoba rahalahy ny Jaone io Agripa io. Ary ty Agripa ty ihany le nampigatra ny apôstôly Petera ary efa saika vonono faty fa niemotra izy satria natahotra ny vahoaka. Ary indrindraindrindra Petera ny vonjen'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga raha nandefasany anjely teo ampikatra. sao dia misy taranaky Agripa ato, vita batisa, mpandray ny fanasany tombo, fa mpandala fomba mpivavahana. Fa ny mamay dia ny voninahitra fahefana omeny position sosialinao ry havanao. Tsy manana ny profily ianao, tsy manana profily teny fahamarinana ianao raha hoe taranaky Festosy, raha hoe taranaky Agripa. Fahamarinana fahatelo farany ry havana dia zao. Fahamarinana fahatelo farany dia zao. Fahamarinana voalohany dia hoe olona niova foka avonto filazantsara. Fahamarinana faharoa dia hoe tsy ho taranaky Festosy ary tsy ho taranaky Agripa. Festosy mpanao fety, Agripa ty fahefana, ty voninahitra, ty laza. Fahamarinana fahatelo ho an'ny olona manana profilina hoe ilaza fahamarinana dia olona mpivavaka. Olona mpivavaka. Ary izay no hitantsika eto ry havana eo amin'ny 9:7 ary hoy Paoly mangataka amin'Andriamanitra aho fa na mora na misarotra tsy hanao ihany ry Agripa, tsy hanao ihany ry Agripa, fa zay rehetra mandre ahy an'io dia hitovy amiko, hitovy amiko. Vavaka izy raha izay no ilazana azy amin'ny faikan'olona. Fona tompoko miteny izany, hitako tany anaty heviteny missionnaire zany mazava be izy. Vavaka izy ho an'ny faikan'olona ohatra ny Agripa, vavaka izy ho an'ny faikan'olona ohatra ny Festosy, mba hoe ndray andro any ahita valim-bavaka dia hitovy amiko ianao ry Festosy, hitovy amiko ianao ry Agripa. Manateny izy fa ao amin'ireo olona reo ninina faratsy toetrany dia mbola tsy tena very saina tanteraka ireo
na maty eritreritra tanteraka reo manko ny tena versaina efa tsy ny apôstôly paoly ka hoe iasao aminy ny tenin'andriamanitra iasao aminy ny tenin'andriamanitra mba hitovy tahaka ny paoly hitsanganany amin'ny torimasom-pahafatesany ahafantarany any Kristy velona anana ny fifanaisana velona ary efa manompo azy dia jereo kely ny Romanina toko voalohany Romanina toko voalohany andiny voalohany ny anaran'i Jesosy Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voaantso apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra alohan'ny nanokanan'Andriamanitra ny Paoly itony filazantsara alohany nanendreny azy ho apôstôly ny lara-pameno ozy izy ny apôstôly Paoly za Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy za Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy io le mpanompo io amin'ny teny grika le hoe doulos andevon'i Jesosy zany ny olona manana profil zany manana profil ry havanao hitory fahamarinana ary ny olona manana zany profil zany satria andevon'i Jesosy izy tsy baikony ianao hoe sahy mitory fahamarinana andevo izy tsy manana choix afa-tsy nitory fahamarinana ry havanao fa toriteny fotsiny hoe sahy mitory fahamarinana raha tsy manana le profil ianao zany ty Paoly apôstôly vavaka voto filazantsara ary vavaka ho an'ny olona ratsy profil ohatra ry Festos sy Agripa ny anaran'ny Saoly ry havana talohan'ny Ovanina dia hoe olona nangatahana tamin'Andriamanitra nefa fantatsika ny fiaina fa ny fitiavan'Andriamanitra azy dia nasehon'Andriamanitra tokoa hoe ty dia tena olona efa ny safidiako hatry ny fahagola ary ny anaran'ny Paoly rehefa hoe niova fo izy dia hoe ny anaran'ny Saoly rehefa niova fo izy dia hoe Paoly dikan'ny Paoly kely madinika bitika nefa ngezalahy teo amin'ny sahany fitoriana filazantsara nanana anarana tena miavaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana ary itsiritsy zany izy manomboka le perikiopantsika eto miresaka amin'ny Festos miresaka amin'ny Agripa miresaka amin'ireo atsy nataontsika faikan'olona reo ozy izy le mpandinika anankiray zay hoe domine mpanjaka Rolany resany fa midomina Paoly kely satria manino satria fotony filazantsara satria andevon'i Jesosy satria mpivavaka ry havanao manontany ianao ny tompo manana zany profil zany venao ho amin'ny fahasoavan'ny tompo amen